mantsy le interprétation an'ny mpanao politika eto le fandikana vilany rehefa misy olona mijoro miteny mahitsy de na sambory na voavidy vola na mpanakorotana na pikaramanady zany ny zavatra misy eto fa lay fahitsinay de hevitra aveny anivo fiarahamonina hoe miarabanao André Mato nambina rery mampianina. Miarabanao Michel ary miarabany vahoaka na ny malagasy sy miaino ny onjapeo efatra mizato teboka valo ary miaraba ihany koa ny teknisianina mampita ny feo ao ambadimbadika ao. Infovonana gasy leo nitsangana tany amin'ny taona 2024 tany. Leo ny fekaran'ny vidim-piainana, leo resaka délestage, leo ny tsy fandriampahalemana taona 2024 tsika aiza ho aiza le vovonana gasy leo amin'izao zavatra misy eto amin'ny firenentsao manoloana ny apiko hoe kolikoly tsy fandriampahalemana ny fanararaotam-pahefana ataon'ireo hoe miseho azo tompon'ny fahefana eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsara ny nametrahany namana Michel an'izay eto am-panombohana satria abetsaka ny manontany hoe nakaiza ny gasileo nakaiza ireo tanora mpitarika teo anivon'ny vovonana gasileo dia eto am-panombohana ihany koa no amaritana sy ametrahana hoe ny vovonana gasileo dia mbola leo raha leo tany amin'ny 20% tany amin'ny taona 2024 tany hoanina nananganana azy dia androany efa leo any amin'ny 200 ary tena mbola leo tanteraka satria ny zavatra rehetra ny adina ny zavatra rehetra nitondrana tsikera hatramin'ny androany dia toa zara misy miainy ve to dinny mpitondra fanjakana tsy hita ka mbola mipetraka amin'izay hoe leo izay ny vovonana gasy leo ary mbola eo ary tena mbola mitsangana ary mbola mijoro mitondra ny tsikera ampahamendrehana mitondra ny tsikera araky ny lalàna velona satria azo fototra ny afana maneho hevitra amin'ny lafiny rehetra raha miteny ianao hoe leo tsy fandriampahalemana leo tsy fisinasa leo karazany zavatra maro samihafa dia ny azona ianam-pinazy androany hoe leo tsy faiza mitantana tanteraka leo fanapotehana ny firenena leo an'ny ty fitiavatena ataon'ny mpitondra isantsokajiny ity ary miteraka resabe raisam-pirenena leo ny fanalana baraka ny firenena malagasy ka tena mbola mijoro ny vovonana gasy leo amina fomba fijery vaovao makany amin'ny hoe leo izahay amin'ny fomba hitantananareo ny firenena mety sy teny raha pitso raha fakapitso hoe nareo koa de tsy sasatry ny manohatra andendray ary zay anana fomba fijery manao hoe leo izahay mitanisa nyreo karazana tsy fahombiazana fa leo ihany koa izahay amin'ny fanaovana be marenina ataon'ny mpitondra manoloana nyreo tolo-kevitra isantsokajiny atolotry ny vovonana samihafa tsy ny gasileo reriany ny gasileo aloha tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy fa mivondrona ao anatin'ny atao hoe NGPM na ny nouvelle génération politique malagasy tanora anjatiny no mivondronao misy ny rotsaka ho fidina misy ihany koa lany ary misy ny tsy lany misy moa ny tsy lany satria no resen'ny papandresy izy lay papandresy be dia be no azotsika maritana azy mety ao anatin'ny papandresy ny CENI ao anatin'ny papandresy ny tribunal administratif raha tsy teny zay ny ka manokana zay nahazo an'ny rahalara frérot raha lay vahiny tao Toliara zay ane raha ny valim-pifidianana misy teo am-pelantanana de lany amin'ny fomba ara-dalàna ny candidat natolotra tao Toliara ny gasileo nanolotra an'izany tao ny NGPM nanohana an'izany vondrokery maro no nanohana an'izany candidat anay izany tao Toliara fa lany izany le makaleo anay satria nahodina amin'ny tiavatiavany azy ny valim-pifidianana kanefa tsy mampihemotra zany fa manome fampanantenana ny vahoaka zay ny fidy nametraka fitokisana fa mbola mijoro ary mbola vonona hanohin'ny tolona ny tanora nanmenareo fitokisana mitondra makany amin'ny hoe inona ary no atao inona no andeha fanarahana ary vahoaka malagasy ho avy tsy oely izahay raha ny ka ny Toliara manokana no jerena hanao ny tatitra satria efa nampanantena hoe na hoenina ao tsy ny valim-pifidianana zay efa fatapatatra hoe azy ny mpandoabary ka iady amin'ny mpandoabary ve de efa nampanantenanareo zahay ry vahoaka amin'ny Toliara ho avy any izahay avy amin'ny vovonana gasileo ho avy any izahay avy amin'ny NGPM ho avy any ny vondrokery maro zay nanohana sy nanolotra ny candidatsika tao Toliara hanao tatitra ho amin'izany ka iverenana ny hoe tena mbola leo
ary tena mbola tsy makasitraka ny fomba hitatana ny firenena eny indrindraindrindra eo amin'ny lafin'ny fiserana amin'ny fifidianana entanina ny tanora andray anjara amin'ny fifidianana kanefa rehefa tonga eo amin'ny fifidianana de kendaina amin'ny alalan'ny famoahana ny vokatra tsy tena izy fa ny vahoaka nefa no andrandraina sy antenaina fa mbola miara mitolona amin'ny nomeny fatokisana ka ny gasileo zany androany dia tsara ampahafantarina amin'ny vahoaka malagasy hoe mbola eo akaikinao eo fa ny fomba fijery no efa somary namboarina kely satria manahirakirana eny fa na ny fanoherana azy to mifanipaka toerana eo ihany to mifanaratsy atoerana eo ihany satria misy sehatra anankiray mety hafahana ve mamondrona ny herim-panoherana tsy misy mihoatra ny fifidianana iny fa ny zavatra misy de mbola manana ny majorité ve ireo milaza fa manan'olona manana ny tanjaka ve ireo milaza fa manana ny base manana ny antoko matanjaka ka andeha tsy afaka ny ampandefitra ny ampo mihitsy hoe fotoana tokony ny vondronana ny fifidianana raha tsy teny efa tsy mibe ny tanàna satria io no fifidianana manakaiky vahoaka indrindra nisy teto ary nafahana nametraka ny fitokisan'ny vahoaka amina fomba fijery anankiray hitondrana ny tolo-kevitra anarenana ny fanoherana amin'ny ankapobeny ka na ny fanoherana aza omenay teny kely ny amin'ny hoe ny tsy fahaizana manana fanetretena eo anivon'ireo mpitarika no tena antony anankiray mety mampisababaka na mety mampisaratsara ka ny fanoherana ka tsy mety tafakambana hatramin'ny androany satria misy hoe zay ny manam-bola be na zay efa nitondra teto amin'ny tany sy ny firenena de rehefa miteny ny tanora mety mahitsitsy fiteny efa ambovonina gasileo de hoe reo ndray fa voakarama na hoe reo ndray fa voavidy de androany izay efa ambovonina gasileo mbola masamy teny ary efa ambety teninay ombenimbeny hoe tsy misy na iza mbola nanakaramanay fa ny vahoaka no manery anay sy ny zavatra iainanay eny anivon'ny fiarahamonina amin'ny mampiteny anay raha tsy teny afa tsy niresaka tsy fandripahalemana ny teneninao teo namana Michel ny tsy fisinasy io ady ataon'ny mpianatra isataony io raha tsy manambana ny mpianatra amina grevy tsy tonga mamerina ny jirony mamerina ny ranony raha tsy manambana fitokonana ny mpianatra tsy araka ny tokony ho izy ny vatsim-pianarana zay zo fototry ny mpianatra tsy mila mangataka de tokony ho tonga zany sady efa ambany kely kanefa tsy araka ny tokony ho izy ny fomba izarana azy tsy araka ny tokony ho izy no hanomezana azy fa lasa anaovana famonoana afo politika rehefa hita fa miakatrakatra ny tension eto amin'ny eo amin'ny sehatra politika de io fa tonga ny mpamono afo ka izay le mbola ijoroanay gasy le hoe zay ene na ny mpitondra na ny avy aty aminay misy ny fanoherana samy anananay teny ambara ary vahoaka malagasy efa ny vahoaka malagasy no aoka hitsara ameko ohatra kely fotsiny hoe raha nendrim-panoherana zany de tsy tokony hisy fanomety sy ny ampitoerana eto fa antanio aloha le vahoaka nametraka fitokisana amin'ireo olom-boafidy avy amin'ny fanoherana hoe inona no tena anjara andraikitra andrasana amin'ireo mitarika ny fanoherana manan'olom-boafidy ny fanoherana raha tsy teny eo amin'ny anteny meram-pirenena manan'olom-boafidy ny avy amin'ny fanoherana eny anivon'ny commune ambanimbany vohatra maro eny amin'ny tanan-dehibe aza misy olom-boafidy ny avy amin'ny fanoherana fa zao any de tsita iady sa tsy iady zay ny fantanina nipetraka eny anivon'ny fiarahamonina eny sy zay no ametrahan'ny olona fantanina tsy zay aloha le nirotsaka fa na zay koa ary mametra-pantanina amin'ireo olona zay nametrahana fitokisana raha ho amin'ny fanoherana fotsiny hoe nakaiza de nanao inona izay no mahatonga anay hoe zahay rehefa nifanaraka tamin'ny vahoaka nandrotsaka zay tao atolera de hitanay fa nanany maro zay lany de ho avy izahay hanao ny tatitra amin'ny vahoaka na hoenina ho tsy namana Michel Andriamatona ambinina raha hery-mampianina mpitatra ny vovonana gasileo anongana ny rajoelina ve nareo izay le fanontaniako hoe sa iady eo amin'ny mpanohitra hoe za hitarika ny mpanohitra ny fanontaniana mipetraka antaonany maro zay fanontaniana zay ny gasileo dia mandala mandrakariva ny atao hoe faneho-kevitra araky ny lalàna raha tsy teny isika hoe ny fironany gasileo ny vovonana gasileo dia nanipika teboka maromaro vitsivitsy ny amin'ny fanitsakitsahana lalàna nataony zao fitondrana mijoro zao
tsy verenantsika zay fa teboka maromaro zay efa teny amin'ny ACC zay nanafitra an'izany ka androany zay raha metrahana fanontaniana hoe hanongana sa tsy hanongana de raha ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena de ny vahoaka malagasy sy ny mpanao politika no samy tokony no tsarain'ny tantara misy eto fa tsy makany amin'ny hoe ndao ahongan-drakoto nandeha hanongana Andrabe fa izany nanao inona izany nampanantena inona ho an'ny vahoaka malagasy tanterany ve zay inona ny tokony no setrin'izany iza kosa ny nampanantena sy andrandray ny vahoaka malagasy hampaneo lakilosy raha tsy tanteraka ny fanambina tao fa i Madagasikara de ho atao mamirapiratra ny vahoaka malagasy dia hisakafo ambonin'ny foatra ny vahoaka malagasy dia hanana fitsaboana manara-penitra fa hatramin'ny androany ny mifanohatra ny misy maty ny tanora malagasy ampolony maro anjatony maro ny malagasy eran'ny Madagasikara no latsakaina mety ho vokatry ny tandrevaka amin'ny tsy faiza mitantana na amin'ny lafin'ny fitsaboana na mety noho ny tsy fahampinara-tsakafo vahoaka antapitrisany maro no miaina anatin'ny tsy fandripahalemana satria variana ny mpitandro filaminana miaro fanjakana ka raha mametraka ianao hoe manongana na tsy hanongana de ny vahoaka malagasy ny mamaritra sy antsoina hisaintsaina fa efa tsy mandeha amin'ny tokony ho izy ny fomba hitantanana firenena ka tsy ny vovonina gasy leo no andeha hiteny androany hoe hanongana Andrakoto na hanongana Andrabe fa miantso ny vahoaka malagasy mampatsiahy ny vahoaka malagasy fotsiny hoe fotoana zao ahafahantsika misaintsaina ny ho avy satria mbola ho avy ny fifidianana misesisesy eto misy fifidianana andalo maromaro eto ka amin'ny alalan'ny fifidianana irery ihany raha aminay vovonina gasy leo no ahafahana manova ahafahana manatsahatra an'izao zava-misy iaina ny vahoaka malagasy izao izay fifidianana izay efa niainanareo zany fifidianana tany Toliara zany vao nivoaka farany herinandro teo moa ny didy izay hoe tsy nahazo rariny aloha zany kandida antohananareo ny avy amin'ny presidenta ao Toliara izay hoe fiarovana ny safidim-bahoaka izay andraikitry ny mpanao politika andraikitry ny tsirairay zany fa ny mpanao politika eto Madagasikara hoe mahavita tena hoe miaro ny olom-pirenena zany hoe manabe ny olom-pirenena miteny hoe tsy rariny zava-misy zao angalarina ny safiditsika hitsakitsahana ny zo fototra iainantsika ny herinaratra am'izao efa zara fa misitraka ny rano am'izao efa foazana amin'ny roa maraina efa vidina amina arivo ny bidon anankiray aizy nareo mpitarika zany hoe efa tsy mety tsony zao rovina izy ty tsy zahay no isoratena ho tena mahay mitarika na izahay no isoratena hazaka ny vahoaka fa zahay kosa rehefa niteny tamin'ny vahoaka malagasy hoe hanao an'ity dia tena ity ny tanteraka fa tsy mitovy amin'ny sasasasany mino fotsiny ihany miala tsiny amin'izay fomba fiteny zay fa mety mahatohana ny sofin'ny sasasasany zay tsy andeha ampanantena hoe vitatsika io na zao io na hanao antsy na hanao andry fa zay aloha nametraka fanampy tamin'ny vahoaka ny Toliara rehefa tsy lany ny candidat anay satria araka le fanteneniko teo hoe tsy resy tsy akory ny candidat anay fa noreseny ny mpampandresy ao anaty farango sosiny zay ka anao tatitra amin'ny vahoaka zahay ihany koa nefany nandala mandraka riva lalàna velona satria ny lalàna de mamaritra sy mametra fa azo atao ny mitondra fitarainana rehefa tsy makasitraka ny vampifidianana ka iny ny valiny rehefa tsy nikeny de tsy maintsy anao tatitra an'izay amin'ny vahoaka zay hoe zao ny zavatra nisy tany satria tsy ny vahoaka malagasy rehetra no manana hainao manjery manana radio sy télé na manana telefôny nanaovana Facebook ka izay no mahatonga anay hoe lay tatitra amin'ny vahoaka mivantana no safidinay hampahafantaranay raha izahay no eritreretina fa mety ho ampitsony ity fanoherany ity de mbola tsy miteny an'izany koa zahay avy amin'ny vovonina gasy leo fa ny anjasanay sy ny anjara andraikitray de miteny mandrakarivany amin'ny hoe tsy mety ny fomba hitantanana ny firenena eny na ny fomba hitariana ny antsoina hoe fanoherana fa lasa fanoherana manao kiatranatrano rehefa misy olona tia karovana de arotsaka solombavam-bahoaka eny fa nany avy amin'ny mpitondra azy rehefa misy olona tiana diovina de asorina tsy ho minisitra de alefa solombavam-bahoaka
be da be ny tantara nisy teto ao ka tsy ho adiny vahoaka malagasy ka mahatonga anay avy amin'ny vonina Gasileo somaro mampiakapeo toy izany. Misy tantara nisy teto, tsy fantatra moa eo ambadika reny zava-misy reny fa nisy volamena 7 kilao nivadika vy teto. Nisy an'izany tantarana écran plat zany teto. Nisy an'izany bonbon sisette zany teto. Ny eo anivon'ny fitsarana moa de efa tsy lazaina tsony ny mety ho karazana kolikoly isa-tsokajiny. Fa ny olana misy eto ry vahoaka malagasy, ny olana misy eto amin'ny firenena sy amin'ny fomba fanao politika dia ilay ministra no lasa fusible, ilay ministra no lasa atao fitaovana iarovam-pahefana, kanefa tsy nisy ministra nampanantena tany amin'ny fampelezan-kevitra fa hanao an'i Madagasikara mamirapiratra. Tsy nisy ministra nampanantena fa hanampy ny angovo 400 mégawatt. Tsy nisy ministra nampanantena anao fa ho atao ara-dalàna ny fandoavana n'io vatsim-pianarana io. Na nisy ministra nampanantena anao fa handro fahalemana ny firenena. Fa ny mpitondra fanjakana any amin'ny faratapony nampanantena ny vahoaka malagasy fa hamirapiratra zay tsy izy Madagasikara, hananasa ny tanora ao anatin'ny fotoana fohitatanany. Ny mpitondra fanjakana any amin'ny faratapony no niteny fa ny fotoana atongavany eo amin'ny fanjakana no ela fa ny vola efa ao an-damosiny, efa ao anaty sakosy, ny vola efa any ho any de androany tokoa tazany fa to heny sy teny amin'ny tambajosa-tserasera maro samy hafa eny fa to misy vola be amina zavatra miodikodina any ananany fa tsy aradrariny ny tantana anazy raha tsy teny afa-tsy ny volan'ny reny boininy reny fa to misy sifisifra mandeha any. Aniza de ohatrinona firisan-jato am'ireny no tokony nahafahana nanatanteraka ny zava-fampanantenana ho an'ny vahoaka zany ka tsy ny ministra ny nanao fampanantenana, kanefa ilay ministra no lasa iangonandrihatra ve na itodian'ny sain'ny vahoaka malagasy ve hoe ilay ministra. Fa rehefa manana profo ary fa ilay ministra tokoa no nanao azy, maninona no tsy avy hatrany de andraisana fepetra fa to atao an'izany hoe misy asorina de alefa solombavam-bahoaka, misy asorina de mety rapitso rafakapitso ho andiny lefa mitsoaka. Ny malagasy miady ho an'ny firenena, ho an'ny tanjanaka, zay miteny de sambory, zay miteny de gadrao, ampiasana ny ndramatahory isan-karazany, amoahana karazana faneho-kevitra ny amin'ny hoe tsy azo atao ny mitonontonona anaran-drakoto na rabe na ny zanaky rakoto na ny zanaky rabe, ialana tsiny. Fa tena potehanareo ny fanjakana ny firenena malagasy, miala tsiny indrindra. Fa raha mahitsy izay miteny tsy araky ny tokony nandrasana ny zavatra misy eto amin'ny firenena malagasy. Raha ty raha bohina triple sept ty nilaza ny prime ministre fa vao mihetsika ianareo mpanohitra de hita fa ny ao anaty fitondrana rehefa mihetsika de tsy hita. Ty raha ty zany inona ny rafitra tokony hetsika eto Madagasikara? Nalana fotsiny lay ministra fa namoahana IST moa izy fa mbola tsy fantatra hoe atao ahoana. Fa misy ny mpanolotsain'ny sasany tafiditra anatin'ity raha ty samborina tratra tany an-tranona solombavam-bahoaka sasany. Manahoana ny fahitandra-matona ambina iry mampiana zay fifampiarovana ao amin'ny mpitondra fanjakana zany, inona le rafitra tokony ho alana eto fa tsy manao ny asany zany eo ambany fehin'ny ministeran'ny fitsarana mbro rafitra be lehibe misy miady amin'ny kolikoly. Ny rafitra petraka voalohany aloha de manala ny rafim-pianakaviana mitantana firenena. Manarak'izay de asorina ny rafin'ny kiakamakama, ny rafitra kiakamakama, ny kinamanamana manao business satria raha-mbahoaka, volam-bahoaka ny tantaniny. Asolony rafitra tena izy de ny rafitra manakaiky vahoaka miainga avy ny fotony, rafitra mamaly an'ilay filan'ny vahoaka, tsy lay avy aty ambony midina makany ambany na avy any ambony mibaikobaiko midina fa ny avy any ambany no akao hevitra hafana mametraka rafitra ifanarahana. Raha ny zava-misy de hita fa ny akamakama no tena manjaka sy manjanaka ny vahoaka malagasy. Misy malaza ao amin'ny tambazotra-tserasera hoe misy mpanolotsaina bénévole lasa resa be ao amin'ny hainao manjery ao. Ny fomba fanendrenandreny mpanolotsainy reny anisan'ny azo iadikevitra satria firenena le resaka
ary anisan'ny andrasana amin'ireo solombavam-bahoaka amin'ny hoe aleo ivoaka mangarahara ity misy androm-panjakana anankiray satria volam-bahoaka no hahafahana manakaraha-mandreny na misy miteny azy fa tsy nandray karama izy de tokony anisan'ny an'olotra tolo-dalàna ny avy eo amin'ny anteny meran-do-pirenena ny amin'ny afahana manendry andreo karazan'olona isaky tsokajin'ireo ary oferany ny isany oferany any andraikiny fa lasa diso mametraka ny maha izy azy loatra izy any anatina androm-panjakana samy hafany any anatina ministera any ka izany no hitenenana ny hoe rafitra manakaiky vahoaka no tokony ho apetraka eto fa tsy ilay rafitry ny kakamakama ilay rafitry ny bizibizina isan-karazany. Raha izay rafitra zay mantsy nandeha le resaka enquête parlementaire enquête judiciaire tokony samy anao ny asany ve reo manoloana ny raha ty raha-pirenena eto ny resaka fa tsy raha mbo malaza tsony. Ino moa niteraka resabe ny enquête parlementaire natao amin'ny fotoana manahoana telefaizana anaovana enquête parlementaire maromaro ny enquête parlementaire nandeha zay fa hatramin'ny androany mbola tsy nivaly aloha anakaizany ny nanahoana ny 63 kilo ny volamena ny 90 kilao ny volamena mivadika via enquête parlementaire mamaritra an'izany ko maninona rehefa zavatra mikitikitika ny firenena iarahamanany ity ilay resaka efa mandeha lavitra be mety eto amintsika ihany izy no saromana fa mino fa rapitso rafakapitso tsy maintsy potra ny tena marina amin'io fa tsy tazapotsiny ary antsoina mihitsy azy ny firenena mikambana mba hiditra antsehatra manoloana n'ity fahafambaraka mazo ny firenena malagasy ity izao moa somary efa katokatoky ny fandraisana ny sommet isika ka mety izay ny mbola mampangingina azy satria ao anatin'ilay fandraisana andreo firenena maromaro eo de ilaina tokoa mety ho antsoina hoe fitonina ve raha miantson'izay de hoy indray ny mpanohatra rapitso rafakapitso hoe nazo vola fa manaiky an'ilay sommet de eto sady Michel de fa mametraka koa aloha fa miteny de nanazy tonga ao de teneniko amin'ny tandrify ny amin'ny hoe zay ne raha manohatra raha mijorany ny gasileo tsy sanatria ilay mitsikera fotsiny ihany fa sady mamety olo-kevitra raha nyteny ianao mantsy teo aloha hoe miteny ny mpitondra fanjakana fa vomivory ny mpanohatra de hitandreo fantatray zany satria zay mahita misy pitsikilo alefa miaraka aminay foana zay ne mivory de tsy maintsy misy pitsikilo manaraka anay hitanay zany fantatray anananay proof zany fa zay hatramin'ny androany mbola tsy nanapa-kevitra hoe mivoaka mipitsikilo fa tsy misy ninona feninay ao anatin'ny fivoriana ataonay fa itodiako sy verenako le hoe ao akatoko ny fandraisana ny fivoriana tapon'ny firenena afrikanina isika na ny sadeka de za eva mivovonina gasileo dia miara tompony amin'ity Madagasikara ity ka rehefa misy zavatra hitanay fa mety hahatsara ny firenena malagasy mbola mety hahatsara hoy zahay satria zay manantena hoe ao arinan'ny fandraisana n'ity fivoriana tapony ty kosa mety mba hamoaka zavatra mafinaritra na hitondra tatitra ho an'ny vahoaka hoe mbola misy fanantenany ny afahana manala n'ity délestage ty mety mbola misy fanantenana ny mety afahana miara-miasa amin'le firenena ohatry zao aty Afrika ahafahantsika mitondra nitsy ka zahay de anisan'ny miantso fitonina ny afahana manantanteraka tsakany sy andavany anio fiaonana tapony io ny antony de tsotra firenena iarahamanana hoy zahay ary tsy ny mpitondra fanjakana rero ny fantatra ao anatin'ny fisiny io fa ilay malagasy sy ilay vahoaka malagasy no manomboka miha be pahafantatra satria izao tontolo izao miara-mantatra miara-mahafantatra fa aty Madagasikara ny mason'ny Afrika iray manontolo ka ao anatin'izay fandraisantsika azy izay no andao hanehona an'ilay firaisankina makany amin'ilay mampahafantatra ny Madagasikara anehontsika ny firaisankina hoe ny malagasy ane na miady aza ny hevitra rehefa misy zavatra iombonana de miara-miompo ny vahoaka malagasy iray manontolo tamin'ireo tanora be dia be maty miara-miompo ny vahoaka malagasy amin'ity karazana fahafambaraka maro seseny ity fa ny antsoina ny vahoaka malagasy de ndao iara-iompo ihany koa
am'fandraisana nyity fivoriana tampony ity ka ampandeferintsika aloha ny ampopony amin'ny mety ady lava ny politika atsika eto ajanona kely ny adila politika ao anatina fotoana voafetra any amin'ny atsasatsasaky ny volana any amin'ny faharoapolo ny volana ho any angamba ny no mifarana tanteraka izy io raha tsy diso a 20 de mba andao mba ampandeferina kely aloha fa raha misy resaka ty kambara de afaka ampiakarina ambony latabatra ao arin'izay tsy midiky zany fa hoe io fa manao pimaso ndray zay mantsy le interprétation an'ny mpanao politika eto le fandikana vilany rehefa misy olona mijoro miteny mahitsy de na sambory na voavidy vola na mpanakorotana na mpikaramanady zany ny zavatra misy eto fa lay fahitsinay de hevitra aveny anivo fiarahamonina hoe zay kosa mba miofaofa ao anatina firenena maromaro 40 eo moa no mivondrona ao anatin'ny SADC izy zay ngamba raha tsy diso mba miofaofa anatina firenena 40 ny sainam-pirenena malagasy satria isika no filoha mitantana andeha apetraka hoe mitantana fotsiny izy fa ny malagasy sy ray manontolo no miara tompony no miara mitantana anio fa ny fanontaniany maro mantsy mampisalasala de ny hoe hitondra inona hamaly inona hamaha inona eto amin'ny firenena de hoy zahay hoe avy amin'ny vonina gasy leo handeha aloha mena fahafahana na omena chance ave mety tsy ho hafahafa amin'ny fiteny an'izay fa andeha aloha mena fahafahana fahalalahana hitantana izy isika malagasy ny firenena malagasy fa sao ao no ahitantsika tombony ahafahantsika miala anatin'izao fantrana lalina de lalina zay tsy takona fenina io na ho amboamboarina na atao ahoana fa ny omba manana de ny fanatanterahana ampitoniana ampilaminana ndra raha politika sy ny resaka politika de azotsika resahana ihany zay de tena mbola maro be ny tianay ambara fa zay de miantso fitoniana aloha mandra-pahavitan'ny fivoriana tampony iany rajoely zany de anisan'ny tsikerany zany SADC zany ny taona 14 fony izy mpanonga-panjakana 14 inona ary zany le zavatra hoentiny Madagasikara io nivony SADC mitantana fotsiny no anjara andraikitra ny rajoely tournon izy io heritaona ihany no anjara ny tantanan'io fa le hoe hoentin'le firenena malagasy mihitsy eo anivony zany SADC zany misy ny atrikasa marobe amin'izao fotoana zao fa fahitandre matoa nambinina raha hery-mampianina amin'ireo hoe firenena afrikanina mpikambana ao anatin'ny SADC marina zay voalazanao zay Michel afa zahay amin'ny mahatanora misehatra amin'ny politika anay de mahita izay avy amin'ny vonina gasy leo fa io no fifandraisana ara-diplomatika ngeza indrindra raisin'ny malagasy sy seharan'ny malagasy na de teo aza ny inona zay voatsela ny fandraisana ny COI de ity no hitanay fa ngeza indrindra ara-diplomatika no raisin'ny firenena malagasy tao anatin'ny fitantanana Andriamatoa Andrininy Rajoelina mety ho lesoka ve mahatonga zao olana eto amin'ny firenena zao de mety tsy fahampina ara-pifandraisana ara-diplomatika ka izay no mahatonga anay anome chance any amin'ny hoe sao ity no ahafahana mampiakatra avoavo na misimisy kokoa na bebe kokoa ny fifandraisana mivantana amin'ireo firenenindreo ahafahana mitondra ny tolo-kevitra ahafahana mizara traikefa na maka traikefa ahafahana mampiakatra ny ekonomia zay tena efa ambany be ahafahana mampiakatra ny fiainam-bahoaka zay tena efa latsaka lalina tanteraka sao io no antoka anankiray ka andeha omena chance ny mpitondra fanjakana hitantana mitantana izy marina ny voalazanao hoe fifandimbiasa mpitantanana ny misy eo anivon'ny SADC fa mety hoe tsy de anova zavatra betsaka fa aminay kosa de antenainay fa hitombo ny fifandraisana ara-diplomatika misy amin'ny Madagasikara sy ny firenena ivelany ka andeha aloha mbola iandrandra zavatra mety ho fampandrosoana miaingany amin'ny faritra misy an'io karazana atkasa isatrokajin'io andeha tena hijerevana vahaolana ny amin'ny hoe sao anatin'ny fivondronana amin'ilay SADC no ahafahana mampiakatra ny vidy vanille ohatra zany
inona no mety ho marimatry raisana ara-diplomasia ahafahana manamboatra n'ireo karazana tsy fahombiazana rehetra nisy hatramin'izay fifanakalozana zany no hisy sy antenaina fa hitondra sy amaly an'ilay fantaneny vahoaka hoe hitondra inona misokatra misimisy kokoa sika amin'ny firenena avy any velany. Tsy efa fotoana ve zao anaovana tombana ireo asa vitany Andry Rajoelina atao anatin'izay fotoana nitondran'ny firenena izay. Efa hiditra fisasany mandat faharoa mantsika hovatra lalam-pandroenina mandat roa ihany afaka hoentiny ny filoham-pirenena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao mbola hieritreritra zany hoe asa fampandrosoana zany ve fa tsy efa fampitanan'ireo asa vita raha sisa hoe fampanantenana natao tany amin'ny taona 2024 izay tsy vita tao anatin'ny mandat voalohany zao taona 2024 zao. Ny vovonina gasy leo roa taona tao aoriana nandraisana ny mandat ny titantanan'ny filohandrin'irina Rajoelina tia no nitsangana ary efa nametraka tsikera fa tsy vita ny fitondram-panjakana ny nametraka an'ilay fanamby karazany hoe enim-bolana de vita ny tsy enim-bolana de vita ny zatsy na afaka enim-bolana de atao an'izao zay no natonga nay nitsangana ka zahay raha nyresaka tombana de fa ely zay no nanombana sy namaritra fa tsy mahefa amin'ny tokony ho izy ny mpitondra fanjakana fa raha androany zahay hanome sens de na izahay mpanohatra koa aza indraindray mety tsy mahefa ny andraikitray amin'ny atao hoe fanoherana azo teneny zany tsy mamenatra amin'ny teny an'izany tsy maninona na iza ny andiso an'izany fa afaka amin'ny tsara tena izahay mpanohatra fa na zay koa tsy navita ny andraikitray tamin'ny atao hoe fanoherana ka tsy izahay no andeha ametraka ny tombana androany satria ny tombana efa vitanay hatramin'izay ary hatramin'ny androany tazominay fa tsy tratra ilay fanamby tsy tratra ilay fampanantenana fa io kosa misy sens ahafahana ve mbola mitodika ny olana mantsy de ny tsy fanekena fa tsy vita ny zavatra nampanantenainy ny olana de tsy fihenon'ny mpitondra fanjakana ny tsikera mahazo azy fa izay mitsikera de anaovan'ny ramatahora izay mitsikera de sambory izay mitsikera de gadrao izay manolo-kevitra raha efa ely zay no niteny hoe andao ifampiaino andao ifampidinika ambony latabatra de ny avaly mpitondra sy ny sasasasany de hoe hitady seza indray ny mpanohatra fa raha nanaiky ny fifampiresahana ny fifampiainona mety sy tafalatsaka lalina anaty fantrano ohatrao ny vahoaka ka izany no mahatonga anay hoe chance zao fotoana izao ahafahantsika manome ainga avao ahafahantsika manarina ny firenena amin'ny alalan'ny mety ho fifandraisana an'ity fitantanana nisy sadaiky ity. Le fomba fanaovana politika eto Madagasikara Andriamatoa Nambinina Raherimampianina tanora misehatra amin'ny tontolo politika sao de tokony hovaina amin'izay izy ity fa hoe tsy nampandrosan'ny firenena le hoe fanoherana botolo fanohanana botolo tsy hoe zao fitondrana ny Rajoelina zao ihany fa ny fitondrana hatramin'izay de nisy le atao hoe pisolelaka io tsy mahita ny zavatra ratsy fa tsara foana ny hitan'io pisolelaka io na ny fanoherana na aty amin'ny fitondrana de misy an'io olona io. Tsara ny nametrahanao an'izay satria zahay rehefa mafimafy faneho-kevitra ohatra zao de rehefa aveo ihany de misy miantso fa nahazo ohatrininy zahay avy amin'ny vovonana gasy leo dia mahasamy teny fa tsy mbola nisy na iza nandraisanay vola na ny vidy anay fa ny vovonana gasy leo de mifampiresaka amin'ny rehetra zay mety efa nikisaka tsy ao amin'ny gasy leo antanio azy hoe inona no aferany ka nahatonga azy ny alokaloka atao amin'ny gasy leo ohatra ho an'izay efa mety ny ala na nikisakisaka inona no mety olona ny tany ananonanona tany ka nahatonga azy nanantony fa tena marina tokoa zany ny hoe hovaina ny fomba fanoherana na mety hovaina ny fomba fisolelahana ry pisolelaka ao amin'ny fanjakana ve na mety ho fanoherana botolo avy aty amin'ny fanoherana ve inona moa ny atao hoe bontolo zahay rehefa maneho hevitra dia somaro mafimafy fomba fiteny de formation professionnelle moa no ilazana azy zay hoe efa somaro manana voix off zahay rehefa miteny somaro entitrentitra zahay rehefa miteny fa tsy mitovy amin'ny le ray aman-dreny raha iny kosa aloha
ialana tsiny malaza be eo amin'ny tambazoaserasera ao zay raha manomboka an'io a manana fomba fanoherana de fanoherana mitondra tolokevitra toy ny efa nataonay hatram'izay fa eto izay a de tena hanaraka tsakany sy andavany an'lay fomba fanaovana ny fanoherana ny amin'ny hoe mitsikery izahay fa tsy mety ny fomba tsy nahita vahaolana ianareo ahafahana manala ny vahoaka ao anatin'ny délestage de zay manana vahaolana raha tsy mahita vahaolana ianareo amin'ny fomba andoavana ny vatsim-pianaran'ny mpianatra de zahay mahita vahaolana raha tsy mahita vahaolana ianareo ahafahana manala nyty tsy fandripahalemany ity na de manana mpitandro filaminana ny ofana manokana ho amin'izany azy isika de zahay avy amin'ny vovonina gasy leo manana vahaolana fa ny mpitandro filaminana ihany koa mantsy hatramintsika amin'ny teny zao de mbola tsy nahavita namoaka tety andro mazava tsara hoe eto katreto no ahafahana mampandry fahalemana ny vahoaka malagasy fa eny amin'ny eny faritra Ambatomaro eny a mandry tsy fahalemana eny afaka manontany eny amin'ny eny faritra Ambatomaro eny a ataonay hoe efa 5 jours 4 jours tapaka andrano zara ary misy Angel le bonbon zany fa reny ilarany any amin'ny 120 zay vo mahazo rano amin'ny 120 alina tsy fandripahalemana nefany a de tena manjeky tanteraka eto Antananarivo zany hoe zahay manana vahaolana manoloana andreo lafiny rehetra reo zay rehetra hitondranay tsikara de zay ne manana vahaolana raha fifidianana maloto mampikaikaika sy mampimenimena ny mpisehatra ara-politika zay koa manana vahaolana manomboka eto zany zahay a ny fomba anoheranay dia isaky ny mitsikera raha mitsikera zao zahay androany de rahapisy zay mitondra vahaolana ohatra zay ny fomba anaovanay fa ny todianay manoloana ny reto antsoina hoe piso lelaka manodididina ny mpitondra fanjakana de andao re tsy hiatsy samy malagasy na hiatsy ady satria adikanay avy amin'ny vovonina gasy leo fiantsinady ny fahitana hoe olona manodididina mpitondra ao ihany ane no mamoaka ny afera Boeing 777 fa tsy ny avy amin'ny fanoherany fiatsina korotany zany aminay fiatsinady zany hoe raha ohatra ka andray fepetra manodidina n'iny avy amin'ny mpitondra fanjakana de miara-ndray fepetra na ilay namoaka an'ilay dossier na ilay nahihina ho tompon'andraikitra mivantana andraisy fepetra reny ary teneno ireo manodidina fa to avy eo ihany no mivoaka ny karazana magoy rehetrarehetra mahatonga ny fimenimenoman'ny vahoaka ity lasa tsy atokisan'ny vahoaka sy olombavambahoaka mahasamandrefy ny mpiasan'ny jirama hoe firy ianareo mpiasan'ny jirama de firy ny olona ny fidy azy zahay avy amin'ny vovonina gasy leo nefa mahita fa ny mpiasan'ny jirama zany dia vahoaka malagasy izany satria izy no antoka hampandeha na tsy hampandeha ny ranony isa-tokantrano mipetraka eny anivon'ny vahoaka malagasy zany ny vahoaka malagasy ihany eny ny jirama ka izay no iantsonay ny amin'ny hoe tandremy ihany fa lasa efa mihoatra mety ny zavatra teneniny na de atao hoe tianareo azy ilay fanjakana tianareo ilay miaro ny sezanareo zao avo tonga amin'ny sehatra afako naneo hevitra zao avo afaka naneo hevitra manodididina andreny fa reny nefany atao fakandesina hoe andaola mba ho feperana ihany ny vava fa to avy ao aminareo ihany no miteraka mety korotakorotana kelikely madinidinika eto ka izany no itenena hoe na ianareo milaza anohana ny fanjakana na izay avy aty amin'ny fanoherana de andao hiverina anatiny hoe ny malagasy raha angatsy miady vava fotsiny ihany fa tsy tokony hifandrafy fa isorana ny teo anivon'ny jirama am'izay mety ho fanapaha-kevitra amindray sy natao ambadimbadika tao ka tsy namalibontana ny amin'ny hoe andao ary hifandrefy eto fa raha reny no nitariny avy eo anivon'ny mpiasan'ny jirama mety ho zavatra hafa namana Michel ka izany le ijoronay asahinay miteny androany hoe zay ane raha mitsikera mahintsy tsy misy kajikajy ny posy tsy misy kajikajy ny tombontsoa manokana fa ilay ampitson'ilay taranaka mihintsy no mampalahelo anay raha hoe io fa efa misy mamariparitra any ananinanany ny tany malagasy eto koa zay de miteniny
mpitondra fanjakana indrindrandrindra ny aveo amin'ny fanajariana ny tany zay le tolo-kevitra sady sosikevitra sady hoe misy karazana agence be dia be eto hitanay avy vovonina gasy leo mamarimaritra tany amy vidiny samihafa mety misy lafo misy mora ka hitsangananay sady ny hoe olany tsy misy eo ntsony ny taranaka faramandimby raha zay mahitahita tany mpanjakana dia amariparitra zay tsy mifaka raha tany titre borné lay amidy fa ny heninay sy ny hitanay eo ananonaninao ane ka misy manangonangona mody manangana association afahana manangana projet nefany a fivarotana tany no ambadiky reny mbola be dia be ny taranaka faramandimby andovany ty Madagasikara ty ka atsara aloha ny avy atrano de io fa misy mamaritra ary de misy lohan'izao na misy lohan'izao hijoronay avy amin'ny vovonina gasy leo koa zay le tolo-kevitra omenay sahady hoe ny nay a ny zavatra tena iainanay eny anivon'ny fiarahamonina eny no mahatonga anay mampiakapeo mahatonga anay mety mafimafy fiteny fa tsy manana velively izahay hatramin'ny androany toetsaina mety hoe hampizarazara ny fanoerany fa zahay aza tena mbola manohatra satria mbola tsy tratra ilay vina sy fanambo ny fanarana tamin'ny vahoaka izahay aza ny tena mbola manohatra satria fampanantenana pokaty no nisy tetokay hatramin'ny tondrana zao fitondrana misy izao namana Michel. Andriamatoa nambinina raha hery mampianina mpitarika ny vovonana gasy leo tapitra ny fotoanana fanandresaka tamin'ity androany ity fa somary niotra kely ary sika inona no azonao amtinana ireo voalaza ary fotoana ihany koa zao hitondrana afatra ho an'ny mpanaraka ny fandarana zara hevitra. Eto am-pamaranana dia tsy hainy tsy sotranao namana Michel satria dia miantso foana ianao rehefa tonga ny fotoana ahafahana maneho hevitra zahay koa moa tsy nyrehetra no andeha anehoana hevitra fa ny hitanay fa ahafahanay miteny ampahitsina no iakaranay na ny hainy vakijery rehetra eto io fa eto am-pamaranana dia mitodika amin'ny mpitondra fanjakana ny amin'ny hoe ampy izay ny mety ho fanomezana lamosina an'ireo rehetra izay manolo-kevitra ampy izay ny mety fomba fandikanareo ny hoe mahavita tena ka tsy mandray tsikera fa izay mitsikera de raisina ho raisina ho fahavalo ary ampy izay ny mety fanaovana be marenina ny amin'ny tsy fanekenina ny mety ho fifampiresahana na ny andeha atao hoe fifanakaloza-kevitra ahafahana mikatsaka tombotsoa ny fiarahamonina ho an'ny fanoerana kosa indray hadiandao isika tsy lalao vahoaka tsy lalao vahoaka ho ia satria firotaona zay no nijoro ny fanoerana ary ambety teniko ny amin'ny hoe impirina napaka gatony avy eo anivon'ny fanoerana ny andrasan'ny vahoaka malagasy nefa tsy zany anniversaire tsy fanapahana gato izany ny andrasan'ny vahoaka malagasy nefa tsy lay tabataba ao amin'ny tambajotra tserasera fotsiny fa ny filohan'ny fanoerana eo anivon'ny antenimera mihitsy no lasa variana amin'ny lalao fotsiny ao anatin'ny tambajotra tserasera fa zahay de efa nanolo-kevitra ny amin'ny hoe tokony hanoratra ny amin'ny firenena mikambana ny filohan'ny fanoerana na ny 7e vice-président anivon'ny assemblée io hitanisa hitsikera ny zavatra misy tsy mety eto amin'ny tany sy firenena fa hatramin'ny androany zay to mbola tsy nahitan'izay ka izany rehetra zany de antsona ny vahoaka malagasy hanana fitonina ao anatin'izao fivoriana tampony sadek izao zay tena antsonay avy amin'ny vovonana gasy leo tsy nisy naniraka ary tsy nisy napriska fa ilay Madagasikara ho hita ery amin'ny faratampony aty Afrika no imatomatesanay sy mbola nananay fanantenana ka dia miantso ny vahoaka malagasy hanana fomay mandanjalanja izay rehetra voalaza teto androany ataovy toy ny voankazo anala ny mangidy aloafy ny mamy kosa atelemo makasitraka namana Michel.